mba hamantara anareo izay zavatra tsara indrindra mba ho madio am-panahy sy tsy hanatsiny anareo mandra-piavy ny andron'i Kristy sady ho feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy ho fideranan'Andriamanitra. Filipiana 1:1-10. Tsy hanantsiny ratsy zany hoe manantsiny izany raha eo amin'ny tontolo izay misy atsika. Ary ny malagasy dia zava-doza ao amin'ny malagasy zany hoe resaka tsiny izany. Ary ny kristiana ihany koa dia ampianarina amin'ity androany ity hoe tsy tokony hanan-tsiny. Araka ny vakiteny izay norenesintsika teo, ny tompo dia maniry antsika ho madio am-po sy tsy hanan-tsiny. Ho amin'ny andron'i Kristy feno vokatry ny famarinana avy amin'ny Kristy. Izany no faniriany ho aisy anao dia mba ho feno izany vokatry ny famarinana izany ny fiainantsika tsiraray avy. Tsy vitantsika irery anefa izany fa mila hery fahasoavana avy amin'ny Kristy isika mba hahomby sy ho feno fifaliana masina amin'ny tontolo izay misy atsika. Ny fiainantsika rehetra mifandray aminy dia afaka mirapiratra ho loharano ny fahazavana sy ampahazava ny lalan'ny hafa ihany koa. Raha mahatsikaritra isika dia tao anatin'ity mofinaina mifandimby ity, izany hoe fanompoana ny hafa izany, satria izany no tena antom-pisiantsika, manampy ny hafa izay manodidina antsika. Tokony ho ampitsika izy ireny, ampaherezintsika amin'ny alalan'ny fiteny izy ireny, ampaherezintsika izy ireny satria efa kivy amin'ity tontolo misy antsika ity, ary tokony ho fitahiana ho an'ny hafa ny kristianina tsiraray avy. Ny fanoloran-tena tamin'ny batisantsika sy ny fifandraisana amin'ny Kristy no manokatra varavarana ho amin'ny lanitra. Ny fahasoavana sy ny heriny no manampy antsika hanatratra fahatanterana ara-panahy sy ara-pitondran-tena. Ka ny asa soa ataontsika dia ankalaza ny ray izay any an-danitra. Tsy vitantsika irery ny madio am-po raha lasaina bafy malala. Sarotra izany, fa mila ny fahasoavana sy ny herin'i Kristy isika. Izay hoe mila mibanjana mentehitra amin'ny isan'andro isan'andro. Ny fiainana mifandray amin'ny Kristy dia mamirapiratra ary lasa loharano ny fahazavana ho an'ny hafa. Ny asa soa sy ny toetra madio dia tokony hankalaza ny rainao izay any an-danitra. Ry raha lasaina bafy malala, manapa-hevitra hiara-hiasa amin'ny Kristy ihany io. Mangatany fahasoavana sy ny heriny avy amin'ny isan'andro isan'andro, mba ho madio am-po, ho tsy hanan-tsiny ary haneo amin'ny asa sy ny fiainana rehetra ny amin'izany hoe fahazavana avy amin'ny izany. Io ilay voalaza any Matteo 10 hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Tsy miantso anao Andriamanitra ho masoandro hanazava ny tontolo rehetra, fa miantso anao Andriamanitra ho jiro fahazavana hanazava ny manodidina anao, hanampy ny hafa. Ary rehefa manao ny asan'Andriamanitra isika, manampy ny hafa isika, dia ny teny fikasan'Andriamanitra dia ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika, ary tena ho tsapantsika ihany koa anatin'izany, fa eo anelantsika mandrakariva izy, manampy antsika, miay antsika, mitantana antsika, mitahiry antsika ao anatin'ny fanompoana ary manome aisy anao ny fanantenana. Andao itsika mbavaka indray izany teny izany, hivavaka isika. Misaotra Jesosy eo nohony amin'ny fitiavanao anay tsiraray avy, satria eo anilanay isan'andro isan'andro ianao. Mankasitraka anao ihany koa izahay, satria ny teninao dia tonga amin'ny fotoana tsara indrindra. Oka, izany teny izany, iainanay tsiraray avy, ampiarinay eo amin'ny fiainanay, hitarika anay ho amin'ny famonjena. Dia tantany manokana ny fianakaviana tsiraray avy manaraka ity fandaharana ity, ny sambatan'olona tsiraray avy manaraka izao fandaharana izao, ianao ny kasika amin'ny fony tsiraray avy ary amin'ny toetra ny fahatsarana ao anatiny izy ireo.
dia tantany tontolo andro izay diavinay. Miloava lalany amin'ny programanay rehetra ary anaraka anay hatrany ny fahatsarana sy ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.